Zay ny mahakasika ny fa betsaka lavitra ireo andramena voageja ny ampitan-dranomasina raha mitaha amin'ireo voageja eto an-toerana hoy ny Alliance Voargasy ity firaisamonim-pirenena ity dia nanamafy fa mbola mitohy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna antsokosoko ny harem-pirenena satria marefy ny fampiarana ny lalàna. Nahatratra 4,000 metatra torately ireo betsaky ny andramena voageja tany ivelan'i Madagasikara nandritra ny telo volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity raha toa ka 203 metatra torately monja ny abetsaky ny andramena voageja teto Madagasikara teo anelanelona ny taona 2023 sy 2024. Ankoatr'io, ny gouvernemanta sinoa dia namoaka totanisa fa nahatratra hatrany amin'ny 5,000 sy 4 metatra torately ireo andramena nivoaka Madagasikara. Manapirofo izany hoy ny Alliance Voargasy fa betsaka lavitra ireo andramena voageja tany ampitan-dranomasina raha mitaha amin'ireo andramena voageja teto an-toerana. Ity voavoana ny firaisamonim-pirenena ity izay nanambara fa fahavoazana lehibe ho an'ny firenena ny fisian'ireo andramena mivoaka tsokosoko raha toa ka 900 euro ny iray kilao. Miaiky ny AVG fa marefo ny fampiarana lalàna eo amin'ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary. Arak'izany dia nanohy ny fiarahamiasany amin'ny Michigan State University ny AVG ahafahana manao fanadihadiana amin'ireo vondrony fotony amin'ireo faritra arovana entina mandrafitra ny taotsary na karta ahitan'ireo lalana izorany mpanao fitrandrahana tsy ara-dalàna. Ataontsika hoe anatin'ny lavitresaka satria le izy koa le fitaovana koa zany mba tsy hoe zavatra teorika dia ampiarina le izy atsaraina. Anisan'ny tena zava-dehibe koa zany fanomezany le communauté de base le olona nifotany feedback mba hanatsaraina le fitaovana le fomba fiasa zany dia zay zavatra zay mifamezivezy eo. Zay zany ao anatin'le fiara-miasa mikasika ny lalàna tena zava-dehibe aminay Alliance Voargasy mihitsy ny fampiarana ny lalàna kanefa tsika zany zao samy mahita samy mahafantatra fa marefo zay fampiarana ny lalàna zay dia anisany fandraisana anjaranay amin'ny maha-olom-pirenenanay amina firaisamonim-pirenenanay dia any amin'le fanakanana ny olona tsy handika lalàna any no ataontsika hoe insistena ary zay no mamafisina ary zay no antony tena iarahanay aminy hoe sakanana le tsy handika lalàna. Manatanteraka fitizena eto Madagasikara moa ny professeur Meredith Gor izay avy amin'ny Université Michigan amin'izao fotoana izao ao anatin'izao fiarahamiasa izao. Ny taotsary arafitra amin'ny volana aogositra ho avy izao dia atao fitaovana hiasan'ny firaisamonim-pirenena sy ny fanjakana mba hisorohana ny fitrandrahana atao amin'ireo harena voajanahary eto Madagasikara. Ankoatra ny azy sarobidy, lasibatra amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ihany koa ny sokatra sy ny volamena.